tapitapoka live tsy napoziny izy ity fa spécial zay moa ny anarany raha ny mahazatra de sakasabotsy no ahitanareo anay amy rahalahy miaraka eto amy carte sur table fa amin'ny andavanandro de samy manao live mitokany zahay na zaho zany rehefa misy zavatra tiako hozaraina na imostanina fa matoa zay tazanareo miaraka ary ao anatin'ny andavanandro dia misy antony manokana zay tena important be fa miaraba mostana aloha tonga eto amindray eto amin'ny fandara tsy fandara zany eto amin'ity live tia am'izao arivariva zao ndray miarabanao faly miarabanao paster faly miaraba atsika mpijery rehetrarehetra miaraba ny namana rehetrarehetra zay miandry ny live tsika tonga soa eto ndray tsika iresaka raharam-pirenena kely sy manao jeritodiky ok zay no ela fa hitanareo ny lohateny zay narangaranganay teo hoe pétition populaire alohan'ny idirana amin'izay resaky zay dia hitatsika ny vaovao tatoato tao anatin'ity herinandro ty mihitsy le izy ny vaovao hitatsika mafana de mafana dia anakiroa ny voalohany dia ny fanambarana nataon'ny conférence des évêques de Madagascar samy tapitra na aredolanga matsika rehetra mahafazana zany hoe ny contenu zany raha nanao constat ny raharam-pirenena ny fikambanamben'ny évêque eto Madagasikara izay soranay bevata ny amin'ny fahasahina miteny any reny satria am'izao andro zao moa sarotra be ny mandray fitenenana mahitsy fa tonga de katalogena hoe forongony sy ny sisa zavatra nagaga moa de tsy sany teny hoe forongony ndray satria asa ray aman-dreny be ve moa de matahotra ihany misy minimum de respect tsy fantatro fa raha atao ny sahalanisany na ny statistika ny teny nataony ray aman-dreny évêque dia miiba ny résultat misy am'izao ary misy fehezanteny anakiray tena nanaitra ngeza be ata amin'ny teniny lay mpitondra tenin'ny évêque de ny hoe toa zary nofonofo sisa ilay fanavaozana zay nivoizina teny Akianja tenin'ny évêque zany fa tsy teninay de niandry aho ny réaction ny mpanao politika indrindrandrindra ny eo amin'ny fitondrana manoloana an'ireny teniny ray aman-dreny reny fa tsy haiko aloha imostanina fa za tsy nahita fa ohatrany nitory aminay nefitra ve ny ray aman-dreny sa menatra tsy hita zay avaly an'le izy dia natao sary tsy misy le izy mody ninorena mihitsy zany ny nampitenenina moa dia ireto compte pikarama aloha tsy teny mafy hoe compte fako tsy anafakofako olona atsika fa ireo compte mba mpanao sarakatsà aloha mba azy indreny voizitsika amy rahalahy hoe compte mpanao sarakatsà zany hoe mba le mba mikarama kely no ampitenenina zay fantatra fa discours avy any ambony any zany hoe taizinareo tamin'ny andron'ny radio lava tsy hita zay foana moa le refrain ny afantarana azy mantsy hoe zareo no mampiteny azy dia mitovy exactement ny phrase isaky ny le compte mpanao sarakatsà de toizantsika ihany ny vaovao dia ny vaovao manitra be mafana be vao samy hitatsika eny amy tambajotra eny izay manao commentaire dia ny nametrahany solombavam-bahoaka ny Madagasikara Antoine ny requêteny tenivony antenimera pirenena eny amin'ny HCC pardon so hatomboko izay niarahantsika narita sy nare avokoa ary izy moa nijoro mihitsy hoe nametraka an'io tsy hoe zavatra atsokosoko na sanatrian'izany zavatra osoka fa tena nanaraka ny procédure hoe fametrahana eto aloha zany de fa tiako marihana hoe isika malagasy de tokony ho zatra zarina am'izay manomboko zao ny hoe tsika tsy mpanakorotana hoe andeha ilahatra eny amin'ny arabe na andeha hanao fanomana fanjakana fa satria tamin'ny alalan'ny institution no nampiasain'ny mpitondra ankehitriny nakanina fitondrana de amin'ny alalan'ny institution koa no ampiasainay vahoaka hanosotomana laklosy zay ndray zany ny fomba fiasa am'izao zany hoe
sika zany manana zo feno isezira ny fitondram-panjakana. Donc tena ara-dalàna tsara dans le sens hoe tsy mbola miditra lafiny teknika aloha le hoe sesisa fa hoe tsy misy fahadisoan'ny olona mihitsy ny nina moa filazana zany ny fametrahana taratasy ary tsika koa ary ho avy eo ny atongavandrasaka isika koa de afaka miinterpeller ny fanjakana fa iza moa ny fanjakana no tsy azo anaovana interpellation fa iza moa ny fanjakana no tsy mizarytsika izy ny amin'ny hoe droit compte à rendre amin'ny vahoaka. Anisan'ny teneniko tamin'ny statuko tamin'ny maraina teo hoe mba handao arahana maso andro maso vahoaka ny train de vie ny ministre sasany fa ohatra ny miopapana indraindray ny train de vie zareo nefa ny vahoaka mitrongo vahoamana. De nisy miteny hoe ka fahefanaveza izy fahefatsika satria isika vahoaka malagasy de contribuable ary ama contribuable dia etratsika sy ny volam-bahoaka no hiainan'ireo olona reo ka tena manana zo misy tsika jereo ny any ampitan-dranomasina na mandeha mamonjy restaurant ary izy de teny nga volan'lahy io araky le irale nga volan'lahy tena volatsika hoe tam'ireny ohatra ny any Mediapart hoe ny sakafo tariananina ny ministra ranina de nijerena ny facture fa tena sakafo ndray atoandro efa ho milliers d'euros de mety tenareo avantage non misy ny avantage en nature fa mba misy kosa ny atao hoe raisonnable. Manomboka zao zany tsika tokony le tolona raha olona tsy fanesorana ny rajoelona sy ny firongony any fa le tolona de tokony saro-piaro amin'ny rariny sy hitsiny ny rariny sy ny hitsiny tahaka zany hoe raha vao manao dépense miopapana ny responsable anankiray manomboka hatrany amin'ny chef fokotany ka hatrany amin'ny filoham-pirenena manana droit hamelona kilosy hoe famaninina fa tsy hoe ka ny teo aloha nanao an'izany tsy miankina amin'ny teo aloha le izy avela koa le aloha fa tsy handany fotoana amin'iny a fa le hoe le fait hoe afaka misaisira ny fanjakantsika satria zotsika zany teny ihany koa ny filoham-panjakana hoe raha misy tsy mety ataonay de mitenena anareo ok voaray ny afatra iteny koa zahay ny tsy mety ary aiza zay no iteny tsy mety any amin'ny raha fimpanjakana zay tsy hoe ny Ambohijatovo satria fantatray fa tonga eny de zavatra hafa nitranga zay tsy andeha ilahatra ny andalana satria tsy zany no zavatra hoe fa any amin'ny raha fimpanjakana zay no andeha hitaky satria ny fanjakana no tompon'ny fahefana. Zay zany ny zavatra anankiray zay tia napetraka ka midera any député zay satria izany no tena solombavam-bahoaka. Ny solombavam-bahoaka dia misy olo hoe zahay zao tena te hiteny an'izany fa tsisy olo afaka mitondra feonay fa izy no ohatrany hoe namaky ny tao andohako ve sa tao an-tsainay de izy nasay namaky lay irery de eto mitodika amin'ny monsieur sy teny André Nasolinaiko filohan'ny Assemblée nationale zay tonga de niazakazaka mihitsy nanao fanambarana hoe tsy ara-dalàna satria tsy compétent araky ny lalàna izy anao saisine ny ACC marina ny anao tompoko lahy saingy asan'ny solombavam-bahoaka koa no manao ny fanetanana sy ny fanetanana vahoaka hoe ho sahy hilaza ny fangatahana message reny tompoko hoe manomboka zao nareo a vo tsy anao zay tianareo tsony teo aloha nanao an'izany satria zay nampianomenareo fanavaozana de isaorana anareo aloha zany de zay ho ampiarinay le fanavaozana hoe manomboka zao zay dia mety hodrindrangiro aminareo fa hametraka fanontany fa ahoana io ohatra ny zanaka ao an-trano rehefa misy zareo de pourquoi ça naleo ary dada sy mama tsy maintsy mamaly ny dada ny ankizy dada sy mama satria mpanabe noho zany dia maromaroa ny solombavam-bahoaka manao tahaka zany na de mitory any anefitra ary izy satria hita zany fa tonga de manorisory anareo le izy fa ty mba bémol kely mahavariana todika amin'ny monsieur Panne fa maninona ianao tsy sany miteny rehefa ny conférence ny évêque no miteny mafy mihoatra no miteny député Antoine sa ve io no anaty tokotaninao de hoe ty kely balitika ty sahako kepohana fa rehefa manoloana ny nonce apostolique ianao sy ny évêque de tsisy ambara fantatra le izy donc zany a
za de midera ny député Antoine Areto de efa miteny sahady hoe de efa mampitandrina anareo raha sanatria zany maneritretra hisambotra ny solombavambahoaka iny ianareo fa zay de iantsoantso vahoaka iaro azy raha ohatra ka misy zany asana solombavambahoaka zany ka sola ka hoe ho avy ny antsonjay de hoe hosamboriny izy ho avy ny antsonjay fa zao zay ny antony tolomatsika demokrasia mila mahazaka an'izany rehefa te hitondra le roa de mila mahazaka kiana fa tsy hoe rehefa hoe kianina de hoe nanareo mpanakorotana zay ny amin'iny dia iza zavatra zay no ampidirako ny resaka eto androany hoe le requête zay lazaina fa hoe tsy ara-dalàna le tsy ara-dalàna eto zany hoe tsy araky ny fitsipika manan-kery afaka manao saisine ohatra ny te hanao rappel kely tsika ny tantara mba am'izay tsika tsy hanadino hoe raha tsy diso koa aho dia tadidinareo taorinany reny 25 septembre reny dia ny teny ingay PRRM hoe foana ny HCC dikan'izay zany raha foana ny HCC zay déclaration ny PRRM zay raisina hoe io ny fahefana faratapony na de tsisy lalapa dikan'izay tsisy tsony zany lalapanorenana tsy manan-kery tsony zany ny institution rehetra nanao ny rétrogradé izy avy eo dia lasa ny teny tapoka indray ny HCC hoe nomination ara-dalàna ve zany sa tsy ara-dalàna tsy ara-dalàna zany fa neketsika satria décision politique mba hamoahana ny firenena amin'ny crise politique tsy décision constitutionnelle itsony fa décision politique mba tsisy ny atao hoe impasse démocratique de ny fanaraky tsika hoe bon on ferme les yeux mba tsy siny korotana de andao ekena zany donc zany ny zavatra rehetrarehetra zay nataotsika taorinan'iny dia en dehors ny constitutionnalité dolo ninona mandaingy nareo raha miteny hoe mbola continuité constitution satria nareo no nandrava n'ilay institution aloha azava ny resaka ianareo no nandrava l'institution ny HCC dikan'izay zany de hoe décision politique entina fahendrena mba hisiny filaminana de zay zany no nyraisina tiako azonareo masy le logika ambadiky le izy zany hoe nareo tranga miemitra de avy eo zany rehefa vita zay zavatra io dia nanao requête ingay cité-ny amin'ny alalan'ny assemblée nationale zay nataony hoe destitution ny Andry Rajoelina mamerina kely fosiny tsika ny tantara aloha satria tsika masy mémoire collective mora manadino pendant 15 jours de adino de rehefa nametraka nanao requête ny assemblée nationale hoe nandravany de ohatrany hoe nanamafy an'ilay décision ny HCC rehefa avy eo ny fanontaniana mipetraka zay tsy mbola voavalinay hatram'izao tsy hitanay ny valiny fa antanina eto fa naninona ny HCC no nanaiky nanao ny nomination any PRRM nisy inona zany teo ohatrany misy zavatra mampieritreritra de aloha aloha iverenantsika kely ray misy tantara anankiray tamin'ny andron'ny Andry Rajoelina nisy an'ilay mpitsara anankiray tao amin'ny tribunal administratif izay nivalide ny élection rehetrarehetra tamin'ny andron'ny Rajoelina na de tsy mandeha araky noho izy raha fa osoka io olona io anefany am'izao fotoana zao manana nomination amin'ny fitsarana ambony ao Madagasikara ary nareo le logika ny filohan'ny HCC am'izao koa no nivalide ny élection tam'izany mahatonga ny GNZ mitabataba io zero tsara le raisonnement de io rangahy io manana nomination tsy haiko izay haute cour de justice ve sy conseil d'état tsy tadidiko tsony no ao donc raha atao ny logika olona efa zatra mivalide zavatra tsy mitombona zany no mitazona ny institution anankiroa mahatonga an'ilay refondation ho manan-kery mireposer eo ambonin'inona zany ny régime ny refondation mireposer eo ambonina institution anankiroa zay tsy misy raison d'être intsony léger be zany le fondation nefa refondation fa notereko masaka ohatran'ny voalobo-jazana izy satria mitady quête de légitimité de nivoizina hoe mbola manaraka ny constitution tsika constitution efa nifiranareo tamin'ny fotoana iny ve
dia mbola misy mialatsiny amin'ilay terme nifirana. Nareo ihany déclaré foana tanteraka tsy zahay a. Dia avy eo nareo manangana ny maty, eritreretra hoe le olona zany maty, dia avy eo atsangana amin'ny maty, dia avy eo tsy maty izy fa ohatra nitoratorana fotsiny. Dia io ndray izy inona zany tsika raha azonareo tsika voaka malagasy hoe raha tena zoina zany mialatsiny aminareo, ity régime ty zany tsy légitime ary tsy légal, satria mireposer eo ambony institution zay noravahanareo. Dia avy eo ny réanimenareo malaky reo le tenanao herery tsika fa anao aloha tazomina kely indray aloha zalahy réanimena dia ao teneny hoe voatendry ho président ny fondation ity olona ity. Dia mipetraka fanontaniana hoe sanatria ve dia ho marina le feo mandeha tamin'izany fotoana zany hoe nisy vola nandehandeha amina miliara ny zarana tao zay nohan'ny ray fotsiny fa tsy ny fampizarana. Sanatria ve marina zany feo zany? Za tsy miteny hoe zany ho izy. Satria tsy logika hoe comment se fait-il misy virage tapaka 360 degrés. Tsika malala tsara fa au Madagasikara nahaka certificat de résidence ary anao dia tonga dia efa 2000 tonga dia sahany filoha fokotany zao tamin'ny andro tamin'izany efa makany Madagasikara hoe 500 ny vidin'ity certificat de résidence ity pastera fa no ianao avy any an-dafy dia tonga dia 5,000 résidence ary zany maika moa fa hoe nomination na président de république entre guillemets. Tsy mino aho hoe latsany fanahy masina tapaka i Florian dia nanana fahendreny izy dia hoe mampalahelo ahy le GNZ fa aloha nomeko. Je ne crois pas, je ne crois pas. Même chose koa le ranga tatsy amin'ny tribunal administratif izay tamin'ny andron'ny Rajoelina aleo tsy indrina tsara tamin'ny andron'ny Rajoelina izay nivalide élection tsy ara-dalàna no iankinany zao régime izao. Mba azotsika vahoaka tsena ve miankina amin'inona zany azo boboka ane zany ny iateheran'ity régime ty sur le plan légal. Dia ny fantaniako zany zao alohan'ny idiran'ny Mostana tonga am'izay ngia Antoine mampianarinareo izy azo atao tsara ny manao requête ry zalahy. Dia mba nanatitra izy namaraka ny logika anareo hoe ty ary mba misy requête fitarainana hoe tsy misy défaillance ny fitondrana. Fahotana ka miteny an'izany. Fahotana avy miteny hoe défaillant ny mpitondra. C'est pas un crime avec des explications. Dia nitondra an'izany any amin'ny rafitra izay hoe io zany sisa no manan-kery na dia efa narodana aza dia noentiny tany le izy. Inona ny tsininy amin'izany? Zay nataonareo ihany no ataonay sy ataon'ireto olona reto. Fa rehefa reto olona reto tsy manan-kery satria tsy araky ny lalàna ary nataonareo nga araky ny lalàna. Satria situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, décision politique zay tsy voazao tsika niaina an'izany fa tamin'ny régime teo aloha fa nisy an'izany sy nisy Mostana zavainao avy eo hoe misy zany atao hoe décision politique zany rehefa ana situation de blocage. Zay zany ny antony mahatonga anay miantso anareo andrany alina satria misy zavatra ho lazainay anareo eto hoe nampianarinareo zahay ary isaoranay anareo dia ho arahanay ny logika anareo zany zao hoe tereko masaka eo zany le institution raha amboamboary natao rafistolage na dia tsy tena mety. Dia tanao fomba tsika gasy manao le système D ohatra hoe tapaka amin'ny courroie dia narehata tsy haiko nisy ny tenana zany hoe rehefa tapaka ho ny courroie ka ny akodahodany ka raha manao bancolan vadinao dia azo ampiasaina ho ny bancolan anaovana solona courroie vonjy maika. Dia raha araky ny tokoa izy tsy ara-dalàna io courroie io satria mino firazana zany tsy mety io fa tsy mety le courroie colon fa hoe raha izay natongavanary amin'ilay tananary aloha mba tsy voendaky ny dalo andoranga efina. Dohatry zay koa zany hoe nekena zany izy mba mandra-pamba mikisakisaka ko maninona rehefa misy olona manohatra anareo koa dia lazainareo fa tsy araky ny lalàna nefa ny lalàna rehefa ny ravanareo. Soyez cohérent dans votre discours. Fa tsy hoe rehefa alako be hoe satria ve i Antoine dia hoe manohatra ny manao discours na opposition dia tonga dia lazaina hoe tsy araky ny lalàna. Fa rehefa ianareo dia hoe non ka décision politique ka satria nisy ny teny amin'ny 13 mai fangany 13 mai ao anatin'ny constitution hoe rehefa nyteny 13 mai dia miova ny constitution. Zay ngamba ny anoko afaka dia
Toy Mostana angamba ny resaka fa sao lava loatra a. Misaotra pasteur, ary tena fa voalazanao daholo le izy. De ny anazy fanazavana kely fotsiny zany sady voalohany tomboko an'le izy tsy fanazavana fa fisaorana. Raha teto am'le vidéotsika, tsika nitabataba foana tao anatin'ny volana maromaro hoe tsy izy io zavatra io. Manahirana io zavatra io. De tomany teto foana tsika nangataka. Mbola misy ray aman-dreny ve eto amin'ity fireneny ity. Mbola nitodika tany amin'ny miaramila tsika, nitodika tany amin'ny ray aman-dreny ara-panahy, ara-drazana rehetrarehetra. Nitodika tamin'izay manam-pahefana rehetrarehetra, ny mpiasam-panjakana, ny administrateur sy ny tariny. Jerentsika tsisy ny teny. Fa androany nijoro ny ray aman-dreny, isaorana izay isaorana ny évêque. Ny teny, ny zavatra ny tenentsika teto, pasteur, mino androany sy manantena li vahoaka malagasy rehetrarehetra, na tsapa, fa tsy niteniteny foantsika hoe nanaratsy na fankahalana olona nataotsika fa tsy isika rery na tsy karitra ny zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny eo amin'ny firenena. Ny zavatra mamofady izay hitondra fasairanana, hitondra loza eo amin'ny firenena. De ny tenany ray aman-dreny ankasitrahana ny katolika zay namoaka iny FDB iny. Ankasitrahako faharoa zava-dehibe nataon'ny député Antoine, isaorana rahalahy, tena isaorana ny fasahinao satria enao mbola nasahany joro androany hoe na dia betsaka ary ny zavatra tsy mitombony ao amin'io Assemblée nationale io mbola manana député ray aman-dreny azo inteherany ny vahoaka. Za zany ny faharoa. Io ny tiako sotomana ny saitsika androany hoe tsy resitsika na de mangina ary le vahoaka. Tsy resitsika. Raha taritiko amin'ny zavatra niresahan'ny pasteur teo hoe nampianarina isika hoe azo lalaovina ohatrin'io ve ny institution ny république ao Madagasikara. Tsy fa hoe lalaovina amin'inona moa izy io tsy fantatsika tsony hoe resaka hoe misy voly, misy an'izao hoe izy ny tenen'ny pasteur teo hoe ohatran'ny sarosarotra ny ino hoe nisy fanahy masina ny latsaka de hoe nalahelo an'ny GNZ, nalahelo an'le korontana fa andao nomena ny PRRM. Raha androany tsy maintsy teny daholo ny olona ny mpahay lalàna zay manko le mpahay lalàna reto manko mahay mamadidresaka. Isaky ny olona miteny amin'ny itiavany azy. E tsy ara-dalàna, eny, ekeny zany. Tsy ara-dalàna, tsy ao anaty constitution, eny, ekena zany. Fa ny fanontaniana mipetraka, mbola misy ve zany constitution izany? Constitution inona moa tiatsika tenenina? Sa rehefa hoe metimety aminareo mpitondra le constitution de ilaina. Rehefa tsy ilaina, rehefa tsy mety aminareo le izy de ohatrany hoe tsy misy. Raha constitution na raha tsika, tsy misy zany nomination ny PRRM zany ao anatin'ny constitution. Raha manao jeritodika tsika, mino fa tadidiny colonel ty zavatra teneniko ty rehefa tery ambony micro tery Analakely de hoe ravana daholo ny institution. De tampotampoka teo nahazo telefônina izy. De hoe ajanony zany fa omenanao fahefana. Fantatra n'izy efa da zany le manodidina anazy. Zany resaka zany. Tsy fantatra iza ny antso tany ohatry nataonareo manao écoute am'izao io ohatry zany io misy écoute foana ne, misy maheno foana ne reny. Rehefa aveo ny akazaka ny Assemblée nationale andriamanina rehefa anao nefa raha araka ny constitution ihany ny arahana
tsy manana majorité, ninona ny ataony teo. Nampitahorina daholo ny olona ny Irmara TGV sy ny tariny hoe Oravan Rajoelina any nareo fa ainga nataovy ty zavatra ty. De miaraka amin'ny voliny. De nanao sorany vita izy eny ary. Tonga am'izany tsika. Fa raha am'izao manentana ny vahoaka, manentana ny tanora satria nisy vidéo teto tsy antoko hoe 2 herinandro sa 3 herinandro taloha zany pastera ny tenentsika ny tanora reo hoe tsy nanakina hidana an-dalambe izahay fa kosa efa tsy vahaolana ny fidinana eo an-dalambe. De nieritreritra izahay hoe andao ary arahana ny requête nataony honorable Antoine. Rehefa tsy ara-dalàna ny midina an-dalambe, maninona moa isika tsy manao requête koa? Zay mahatonga an'le titre tsika teo hoe pétition populisme, pétition populaire. Tsy hidina an-dalambe andeha amony tena itsony isika, tsy andeha amony tanora itsony isika. Hozaraina atao anamy page de pétition ny requête de misy soninay solotena avy amin'ny diaspora ho alefatsika koa io angalatsika sonia ny tanora ny administration izay tonga saina ohatra ny nataony honorable député Antoine ampisehotsika fa tsy mankasitraka fantatsika hoa tsy ara-dalàna tsy ao anaty constitution isezirany HCC am'izany. Fa ny HCC ary tokony afantatra satria ohatra ny nanaovanareo le décision politique rehetrarehetra ny raisinareo tsy ara-dalàna nanomboka tamin'ny andron'ny Rajaonarimampianina, président Rajaonarimampianina tam'izany. De hoe institution ny président Rajaonarimampianina de ino misy décision politique mivoaka de nandeha nomination ny Andriamatoa Ntsay Christian de ino nandravana ny gouvernement rehetrarehetra izay koa misy am'izao. De entre parenthèse hoe intérim fa tsy ao anatin'ny transition isika. Nefa ny intérim manao andraikitra rehetrarehetra sady manao andraikitra ny transition, manao andraikitra ny filoham-pirenena voafidim-bahoaka. De tsy misy ny institution ray mi-interpeller an'izany. Efa tsy tenenina tsony moa ny fanondranana rem-pirenena isan-karazany. Efa mandeha gabraraka. Efa tsy tenenina tsony ny nomination izay kiatranatrano. Atranatrano, za tsy tia miteny foko moa eto fa manahirana izy ty satria izy moa voalaza ny ray aman-dreny tao amin'ny FFKM reny hoe efa manahirana le miteny foko fa leo ataotsika hoe sika malagasy izay fitiavatena dila loatra. Tsy fantatra tsony hoe aiza ny limitinareo. De mbola niteny itsika teto pastera tamin'ny sabotsy hoe efa tsy ao an-tsainy zalahy eo amin'ny fitondranareo zany fanavaozana zany fa efa mandeha any amin'ny hoe fifidianana. Nefa isika nanontany foana hoe mbola solution ve zany fifidianana zany am'izao situation misy am'izao. Io moa Andriamatoa Thierry ao amin'ny série miteny hoe ny Rosianina ikarakara ny fifidianana. Ore olona. Tsika ve zazakely mora dalaina na ny États-Unis, la Frantsa sy ny Européenne sy ny tariny ary izay nampifamaly tamin'ny élection présidentielle taty Europe sy tany États-Unis ny fidiran'ny Rosianina tany amin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny firenena maromaro, ny fangalaram-bato sy ny tariny. De io firenena kely mitsilopilopy tsy manana maizy aza akory androany de hoe i Rosianina, i Rosia ikarakara le fifidianana.
de tsy tonga saina ve itsika inona ny tiany zalahy tongavana? Tsy tonga saina ve isika hoe aka légalité sy légitimité am'izao alatra ny are-pirenena be de be misy am'izao izay tena tsy mitsinjo malagasy tsony e. Zay izy tsy hitako koa ny fomba fitenenana azy, tena hoe tsy mitsinjo zany hoe firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy zany tsony ny fitondrana misy. Afa-tsy ireo manodidina zay mahita tombontsoa androany satria elaela tsy nihinana manko de androany mahita bizina kely de io manararoatra mitehaka. Tsy aleo ve dieny mbola azo isorohana zany androany andao ijoro. Fantatsika hoa tsy ara-dalàna ny fametrahana zany requête zany. Samy mampifantatra ny constitution satria rapitso be de be zao ny mpanao lalàna iresaka lalàna zao anaty constitution fa ore tompoko fa hatramin'ny noviana ny constitution tsy narana rotsony na izao intérim zao mefa tsy ao anatin'ny constitution intsony. Inona zany ny régime politique na régime juridique migerer atsika am'izao fotoana? Tsy misy. Nefa mbola izany constitution zany ny dradradratra atsika satria rehefa metimety aminareo le izy de manan-kery, rehefa tsy mety aminareo le izy ohatrany tsy rarahina fa dakana fotsiny. Eto miangavy namana rehetrarehetra ny mpahay lalàna, ny administrateur civil, ny rehetrarehetra tsy ankanavaka zay mbola tonga saina tohiny zay nataon'ireny ray aman-dreny ao amin'ny FFM reny toy ny lalana andalovany honorable Antoine andao tohanana daholo reny zavatra reny anaovantsika zany requête populaire zany satria ry zalahy moa fa manao politique du populisme. Isika anao requête populaire de jerentsika ndray hoe ahoana ny andraisan'ny Andriamatoa filohan'ny HCC izany requête zany. Tsy hidina an-dalambe tsika, tsy hamono olo tsika, tsy mila fisamborana zany. Andao ampiasaina ndray zavatra nampiasainy zalahy fa saingy hoe androany atsika hijery ny honnêteté intellectuelle zany filohan'ny HCC zany hoe tena ny latsany fanay masina ve izy nome an'izany PRRM zany sa nisy zavatra tokoa tao ambadika raha ohatra ka atsika androany ametraka izany requête populaire zany. Andao hovaina ny tantara, hovaina ny tantara. Ianareo rehetrarehetra amin'ny pejy, ianareo rehetrarehetra ny Madagasikara miteny foana hoe inona ary ny atao, inona ary ny atao. Izany ny ataotsika androany. Andao hiaraka, andao hifanome tanana, tohanana izay efa nanomboka de ho hitatsika ny tohiny. Zay moa tsy te hivalampatra ela be fa izay zany ny fiangaviana ny tolona ho andeha ataotsika androany manomboka androany. Tsy resaka fidinan-dalambe zany tsisy vola ho zaraina tsony iny raha tena mitaky fiovantsika andaotsika io. Rehefa tsy hitombony io de miakatra ambonimbony kokoa. Fantatsika am'izay azotsika tenenina au niveau international fa io ary fa tena hoe capture d'état misy ao Madagasikara. Ity commencement de preuve fanombohana ny ataotsika de ho hitatsika io. Tsy hoe zay manana ny rariny na ny marina am'izany. Efitra ny anay zany andao ataotsika. Raha mbola misy namana be de be manana tolo-kevitra, manana hevitra lavidavitra kokoa noho zay andao andeha, andao hiaraka anao an'izany. Ho hitatsika eo ny tohiny. Ijerentsika reo manam-pahaizana atsika sy leo ambony fahefanareo hoe tena volam-bahoaka ve mikaramanareo sa tena sa volan'ny mafia mikaramanareo. Io manko tsara ho fantatsika malagasy alohany andeha hidirana amin'io fifidiananareo efa fantatsika vahoaka am'izay hoe tena tsy olona mikatsaka tombotsoam-bahoaka reto olona reto. Raha hitatsika hoe tsy manaraka an'izany
tenentsika zany. Zay ny ahako pasteur nitondrako anazy fa tsy ozy atsika ela be le izy tsy janona adiny ray koa tsika moa androany fa bien sûr. Ya fa amafisiko le teny mositana teo hoe ho anareo mpandefa afatra miafina aminay ireo manana ny toeranareo nareo a mialatsiny a fa ataoko mahitsy be ty a tsy samseho fa zay no abosibosenareo andefasanareo lien andefasanareo message atsonareo mihitsy aty koa pasteur mba ahoana ny hevitrao amity aty koa ry mositana izahay eto solombavan'ny olona ampanginina averiko solombavan'ny olona ampanginina raisinay ny rihatra zao zavatra ataonay zao tompoko tsy moramora raisinay ny rihatra satria efa nisy namakilay teo alohanay député Antoine zay derainay satria any Madagasikara fantatray ny mety hanjo azy mitodika aminareo amin'ny ACC koa raha sanatry misy olona manoratra amiko am'izao ora sy fotoana ny teny zao fa tsy olazaiko afatra miafina hoe raha fantatrao moa pasteur ny mahazo an'ireo olona amin'ny ACC reo sy ny fianakaviany de ho gaga ianao mialatsiny aminao raha laza nanoratra fa voatery ho teneniko eto zany fa tsy laza aho hoe iza pour vous dire hoe écran mitsikitsika aseho anareo zay ho any problème an'ity régime ty masonareo izy de hoe malalaka fanehoan-kevitra oui tsy misy tsony ny gendarmerie mandefa lacrymogène sy ny sisa d'ailleurs satria gendarmerie koa tsy en accord am'zareo fantany ihany koa satria mbola vo frais ilay combat be teo de tsy andefa miaramila izy satria fantany fa tonga de trotra ny olona satria hoe zay ny edivana teo fa sainga ty ambadika ny hery famoretana zay pira lavitra ka ho anareo rehetra zay mangirifiry reo ary tsika vahoaka le hoe ka zay sarotra be ny ano zao todika amy JNZ tena izy a ianareo tanora miresaka aminay ajanony le Ambojatovo ry zandry tsisy hainao anareo eo mitory anefitra anareo eo fa ity misy acte concret ho zarainay eto amin'ny pejy sy any amin'ny compte marchand fa pétition en ligne misy miteny eto hoe reo ne pasteur efa manao an'le voaray fa tsy mitombony fantatray zany fa na zany na tsy zany mba hisy statistika mivoaka rehefa hoe firy isika eto ny tena ahitana ny volonté populaire atsika fa tsy mahery an-tanàna fotsiny ao ambadiky ny écran ao nareo de hoe like j'adore fa raha tena honnête ianareo ary sincère amy vrai combat zay hanoananareo anay mirahalahy eto c'est le moment ou jamais tsisy olona hitany pétition ataonay en ligne hoala izy de misy fomba fanaovana signature en ligne électronique ataovy io tsisy traçabilité hoe nareo nanao soni fa eo no idémontre avatsika ho démontre avatsika any ny ACC raha honnête izy on va leur prendre en défaut eto tsy vitany parole tsony fa eto prouveo ny sincérité anareo na koa c'est l'occasion ho anareo ACC sy ny haute cour de justice hilaza ny marina zay mahazo anareo porte de sortie zany ty apprendre ou à laisser azadiny fa ny tantara mitohy et l'histoire continue eny aza jerenareo amy mahatsinitsinina anay sy mositany eto fa jereo ny tournant an'izany rapitso possible ianareo mety ho lasa héros national any aorinany zay ane mpitondra feo fotsiny inona moa zay zahay raha misy ny fiovanjavatra ianareo no azo dera sy doka vahoaka ary fitenin'ny olona anankiray ampanoana fitondrana hoe ho arovany vahoaka nareo na izahay raha hanentana an'izany fantatry fa tsy mora ty décision ty kanefany tsy andany andro eto tsika hoe anao fampiresadresaka eto de zao zava-misy nareo no teny aminay foana inona ny sosokevitra ity misy sosokevitra pasifika mbola misy
stratégie maromaro mbola ao anaty kitapona eo amin'ny resaka pasifika no hitondranay ny tolona ara-panjakana ara-dalàna ary manaraka ny toromarika nataon'ny filoha hoe tenena raha misy tsy mety io izy io fa hiteny zay hoe tsy mety ary tsy faly zahay de ho prouvenay amin'ity pétition populaire ty mety tsy ho azonareo moa nareo hoe ka ina ny efficacité an'izany paster satria tsy ho enono tsy ho raisiny ACC io fa vao mety ambaravarana de mety sanatrian'izany atsipinany amin'ny poubelle efa miomana am'izany tsika fa na izany na tsy zany ho sarotra ihany amin'ny conscience rehefa hahita n'ilay résultat n'lay pétition ka dia eto no ahitana sincérité tsika na isika diaspora na isika ny Madagasikara de porofo eto ary ny opinionareo fa tsy mivanavana fotsiny eo amin'ny Facebook na koa any amin'ny toerakafa fa izay no natonga anay mirahalahy eto tsy mandry andro tsy mandry alina miteny hoe bon inona zany no ataotsika mostanina andaotsika anaraka ny reviny zalahy ina le reviny zalahy ACC no toerana filalaovana de zay koa mba ndehandeha hilalao amin'ny tokotanin'ny ACC fomba fiteny moa zany fa tsy hoe manambaniny ACC dia fantatreo any réalité fa sous pression nareo ary tsy afaka manoatra kanefa eritrerety any misaotra ny fikambanam-be ny eveka satria ny ataonay zao dia traduction ny fanapahan-kevitry ny fikambanam-be ny eveka ny eveka zany dia ray aman-dreny manaitra ny zanany hoe ny teny zay ray aman-dreny dikany reny teny ny fikambanam-be ny eveka reny de hoe mitsangana ry citoyen malagasy mandehana aroviny droit misaotra nareo ray aman-dreny eveka voarainay ny afatra ity no traduction ny afatrareo eveka zao zavatra ataonay zao misaotra nareo ny taridalana nomenareo zay ngamba ny faranako de mositana raha marana azy fa tapitra ny zay faranatsika moa fa nandehandeha ihany le fotoana de mbola mankasitraka ny reny ray aman-dreny nasahany teny namana honorable de mbola manentana atsika rehetrarehetra mitohy ny tolona tsy misy manaiky ho resiresy lavo fatany zany aleoa maty miady to zay maty mandoalika fandaotsika hitambatra betsaka ny nanakarena betsaka ny nanana fahefana teo amin'ny firenena io fa lasa iza daholo izy rehefa aveo tsy ianareo vao anomboka androany ny tena hoe anao raha matahora amin'ny raha malagasy mino afa azonareo ny afatra mbola manentana ianareo izay officier supérieur rehetra rehetra mbola tonga saina mbola tia tanindrazana mbola tsy tara androany mbola afaka mandray ny andraikitra nareo ianareo mbola afaka miaro ny safidin'ny malagasy ianareo mbola afaka miaro izany hoe souveraineté ny Madagasikara ny malagasy ny Madagasikara ianareo ajanoko io moa ny resaka fa mino afa tafita zany afatra rehetrarehetra zay mankasitraka atsika ny eno de manantena atsika rehetrarehetra am'izany stratégie tsika vaovao zany misaotra tompoko afatra zany ho zarainay le pétition en ligne de clique eo de misy arao fotsiny zay lazainy eo de misy fomba anaovanareo sonia en ligne tsy manao sonia hoe imprimé na aloha zavatra kely sao de tsy azo ny mialatsiny mostanina tsy hoe zavatra imprimé na de soniavina zay masy natahoranareo fa misy fomba fanaovana an'ireny en ligne signature électronique filaza azy de mety ho zay tsy mahay zany arahana fotsiny midira cyber dia any amin'ny cyber antanio zalahy amin'ny anina hoe mba hanao cliquer na le lien de rehefa efa vitanay eo le izy ny fanazavana rehetrarehetra vakio le izy raha d'accord nareo de manao signature en ligne nareo de envoyer rehefa ok le izy envoyer dia tonga de comptabiliser aty aminay io zavatra io de aty aminay no azo ny zavatra tsisy trasy hoe nanaranareo ny adresinareo tsisy aloha zava le izy zay zany tiako tsindrina tsara zay teknika satria mety ampiahotra ny olona maty zay mostanina tsisy traçabilité ny tanàny anaranareo sy ny sisa le izy fa ama signature électronique azy zay de faharoa
rehefa mahavita an'le izy de mba partageo amin'ny namana na amin'ny compte facebooknareo na any amin'ny groupe whatsappnareo na zay le mobilisation citoyenne tsy mandray vonona fosiny tsika tsy andray hoe tia de atolotra anareo fa mba misy contribution tsika mianakavy isaorana manokana ny namana technicien informaticien zay miketrika atao anatin'ny ekipan'ny fanorenana miabo miketrika an'zany fomba fanaovana azy zany a fa dia sy araky teninay zay hoe zay dia mitady foana zay anaovana ny zavatra amin'ny tokony ho izy fa tsy mandeha amin'ny botolo zay fa de misaotra atsika rehetra eo ihany moa zany fa mialatsiny eo ihany moa zany amin'ny elektrônika fa homoany zay tsy mavita an'le elektrônika hiezaka itsika hijery namana zay mavita tsy terena ho an'izay namana any a indrindrandrindra eo anareo anatin'ny GNZ ny tena tokony mandray andraikitra ho imprimena le izy a na de misy sonina sy pasteur tsy mampanina iny efa mazava satria zay natony seho eto tsy miafina afaka misy manao soni sur place a déposena any amin'ny HCC tsy fahotany zany tsy fahotany zany ary tokony ho tafiditra amin'ny HCC ametraka an'izany isika tsy andendrobaka fa manao zavatra ara-dalàna efa tsy mahety fa tsy mahazo tsy mety midina an-dalambe ndao tsika anao révolution vaovao ndray de samy manao de samy mametraka fa ho zarainay koa le fichier fa tsy miafina zany tsy zavatra feny zany zay tondratsika anazy mankasitraka tompoko